So zanatry le tsy tena izy marina no miporitsaka tao anatin'izay fa ny zavatra tahaka indray de mampitombo sy manamafy ny aia maro samihafa hoe tena tafiditra ny ankeritra tokoa ve raha ohatra hoe mba tsy hatra sotrany hoe fantaniana apetraka fotsiny hoe raha tena nisy tafiditra tokoa ve tao de tena ho tafaverinao atan'ny 10 minitra na adiny indray raha tena hoe mpanao piratage matianina fa zay ohatra mampiakatra ny ai hoe sao de mba nijabaka ary ny tany amin'ny CNE sao de mba nisy valim-pifidianana roa samihafa tao fanontaniana ho anapetrakatsika ao anaty ale satria efa tena betsaka reo aiasa ny zavatra mitranga ary ny isan'ny hoe nanaitra ihany koa tao anatin'izay tena tsy niandrela ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana nanao fanambarana asa hoe tena naipony zareo ve sa nampitenenina aingana teo anatrehan'ilay zavatra nitranga fa reny zany de efa misy endrika manamafy misy fikoropahana enjana de enjana tao kipisokinany ka misafiny efa malama de sola sy tena andratsy ka misafiny fiteny malagasy zany hoe zavatra efa fahita matetika io zavatra mitranga zavatra ino moa izy iny nisy olona mihitsy aza moa anatin'ny titanindrazanao izay voalaza hoe samborona natao ohatrany hoe boky émissaire moa zany laza azy izy aloha zany no tompon'draikitra akaiky zay mbola mitoy moa fanadihadiana fa efa nivoaka tao anatin'ny tambazotra maly arivo olona mba fantatra satria efa mba vahintsika teto olona mba mikirakira totanisa ary ny totanisa kirakiraina inge am'izay disko matetika reny atotanisa ofisialy eny ao amin'ny CNI ihany no kirakiraina anaovany analyse ohatra mpanao analyse mpanao politika reny hoe ohatra izy zao manao hoe manino ty vato ty tsy mikolla am'ty vato ty de mba mijery eo izy de mba fantatry tsara raha izy zany io fa bon io moa zany hoe mangana be koa nge le fijediavana an'le izy ny olona mila tsatohana voalohany satria izy de ao anatin'ny 2 andro milohan'ny krismasy tsika efa tena mioma koa manandretra fa eo anatrehan'izay ihany koa de ny toetra raha politika ihany koa mbola mahafampanana izany ary eo mety hoe firesahana hoe trêve politika mba makamaka mialaala sasatra kely am'izay fa tsy zay ilay sary mitranga satria betsaka reo endrika sy zavatra miseho zany mikasika an'izay hoe politika zay de endratrendratra ampisehatra maro samihafa asa nahoana ny toyany de isan'ny hoe anokavatsika vavony ao anatin'izay ny raharaha sy nisy reo valim-pifidianana sy ny tranga maromaro izay teraka resabe am'izao fotoana izao de nambara zany nisy an'ilay tamin'ny takarivan'ny sabotsy lasa teo nisy valim-pifidianana nivoaka tao an-tranokalan'ny CNI de nitsombadika ilay izy tao anatin'izay tena ndeha moa ny karazana hoe fanambarana samihafa ny nentina nilazana hoe diso tsy marina satria hoe niova ny voka-pifidianana tao anatin'izay tao anatin'ilay tranokala raha lay hoe vantanina de hoe raha nandresy ny kandida ary lalaramana-tsoa tao anatin'ilay vokatra vonjomaika tamin'ny zoma lasa teo nambaran-tery amin'ny CNI de tsy zay ilay sarantranga tao anaty tranokala fa de hoe niova de nandeha moa ny fanambarana hoe tafiditry ny olon-dratsy nisy nanova endratrendratra ny teo anivon'ny gendarmerie-pirenena niditra tsy atravy hatrany hoe diso zao de ohatrany hoe tsy haintsony hoe inona ny marina sy ny diso anatin'ilay izy tena tafiditry ny hoe mpanao piratage tokoa ve ilay tranokala zao sanatrian'ny vava mety hoe nisy valim-pifidianana anankiroa tao le tsy tokony navoaka ny tafavoaka fanontaniana no apetrakintsika eo anatrehan'ireny fa ny zavatra tahaka an'ireny de manamafy sy maneho hoe betsaka ny aia mikasika ny fifidianana ary hoe mbola azo antoka ve ireo rafitra maro samihafa fanontaniana no apetrakintsika eo anatrehan'izany satria raha mandray zany hoe iny teto Antananarivo fa isan'ny miteraka resabe ihany koa ny ohatra ny hoe ery atalatany volonondry hafa ny vokatra avy amin'ireo SRMV rehefa tonga eny amin'ny CNI lasa niova ho vato manan-kery indray vato fotsy sy ny vato maty de lasa ohatrany hoe natovana ny anaty kandida-panjakana reny fanontaniana mampiay asy manahirana hoe ahoana marina izy ty so de tena efa tsy mety tsony tonga so enao loha brito ohatrany hoe miteny be foana koa tratrany embouteillage fa manaty
eny ary ao piazakazaka mihitsy atao amin'ny tohatra de zao tafapetraka eto manamafy ny araba ary de mirary soa atsika rehetra tratran'izao andro ny teo amin'ny 20 ny volana Desambra izao arabaina manokana izay tonga fety tamin'ity anio ty na matsiaro ireo fahatsiarovana tsara zany tao amin'ny androm-piainana zany tamin'ny asa tamin'ny zavatra maro de arabaina de mirary soa kosa mahatratra ny fotoana zay tsy ananany mpamonjy de makany amin'ny korisa moramora mba hoe ho lasa tsy amela takaitra ty 420 ity efa nao taridalana to tokony fahalamanana fa zany zany tena tsy gaga mihitsy amin'ny zavatra mety mitrangy satria ny zavatra nisy tsy mbola mivaha mihitsy ny olana tamin'ny taona 2024 zay tompona andraikitra voalohany mba tsy lazana fa faharoa satria vice président Sueniane nolaza sy napafantatra pabe maso fa nisy doublon hatrany amina 1 million mahery tao anatin'ireny fifidianana filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany tao amin'ny Seni marina fanapikambana tamin'izany fotoana zany sy ny amin'izao fotoana zao tsy mitovy fa ny Seni vola zay zany le izy de teo zany de efa manomboka mipetraka ny aya ary tsy nisinda mihitsy io sy ny zavatra rehetra nysiho tao aorian'izay de ohatran'ny manamafy an'izany ohatra ny fanamariana hita sy meny hoe famaninana nisan'ny vatomana-kery amin'ireny le apahambokatra na foronambokatra mivoaka reny tsy mitovy amin'ny sambaton'ireo kandida mifaninana ao anatin'ny fari-pifidianana anankiray de tsisy mitondra fanazavana mihitsy manoloana an'lizy hoe famaninana nisan'ny vatomana-kery no tsy mitovy amin'ny fanazavana nentin'ny CNI tamin'ny zoma de tsy afaka mikitika an'ireny fa de hoe any amin'ny tribunaly administratif any hoe manipy baolina aloha zany raisina amin'izay hoe efa fantatry zao hoe zao nisan'ny mpifidy tsy isaina ny vato mihoatra lavitra be fa zany vitavita ho azy de hoe afaizany poritsaka ohatra ny bileta tokana ahoana ny sécurisation an'ireny ny alohan'izay petsaka manahirana lay nandritra ny andro mpifidianana de nisy tranga ohatran'izao miseho itokana fahalamana teny talatamato de hoe nisy carnet tsita nanjavana carnet misy bileta tokana de ahoana no mahatonga an'izany fa ahoana satria bileta tokana de misy fiarovana tena hoe raha ohatra misy gadana zany de misy gadana anankiroa de ho samy hafa no mitazana ny lakileny mbola hiditra any amin'ny lasaka le sita le hoe tranokalan'ny Seni mantsy rehefa avy eo de efa maninona de ambotso nisy olona maromaro voasambotra mitondra bileta tokana efa voamarika de hoe afaizy reny no voaka afaizy lizy no voaka de isy teny de ndray mantsy lizy misy hoe ny Seni efa lazan'izao tamin'ny fotoan'andro hoe raha ohatra zany ka hoe 700 nisan'ny bileta tena ilaina maneran'osy de mety manoto izy amin'ny 700 zany misy zato atao fiandry raha ohatra ka hoe misy ohatran'izao tsy fahampina rika ireny le fiandry reny ve zany nge tokony amarinina le fiandry boka mangarahara ve hoe reto ary ny bileta nampiasaina de le fiandry ve zany de tsy nampiasaina tao anatin'lizy zany nampiasaina de tokony ho hita eo zany le hoe manahoana sy manahoana le fipetraky lizy de sintsisa de zany rehetrarehetra zany ke tsy mazava ry tokona fahalamanana tsy mazava lizy zany ao anatin'le tsisy fanazavana aheno zany fa de hoe dada makany amin'ny tribunal administratif lasa ohatra amin'ny de fa ny zavatra misy zao trango zao zany de ahitana sy mety ahatsapana fa raha tena mitadina te fitonina tena hoe ampitony dia ny fampitahana ny vokatry ny fitanana soratra eny am-pelatanan'ny mpifaninana sy neny amin'ny Seni zay ihany no mampisinda ny aya rehetra fa ny tsy firosoana amin'ny fanaovana zany de mampitombo ny aya efa nitranga zany tamin'ny présidentielle 2023 nisy apahana nanaovana confrontation zay tadidiko tsara mihitsy nisy tena rendrena solonaiky hoe nanaovana échantillonnage hoe nisy toerana tsy haiko telo izy iny da sy disany tamin'ny minazy de tsisy nitovy le izy de hoe hitarina am'izay le izy de avao zany efa mandany fotoana be manerana nosy ve anaovana zany kanefa zay no ahitana ny fahamarinana de mitovy an'izay raha eto an-Tananarivo renivohitra zany raha misy confrontation des PV satria misy mpifaninana fito teto dia ny fitanatsoratra eny anivon'ny candidat sy anivon'ny SRMV sy ny Seni tokony hitovy tsisy samy hafa zany fa raha ihany io satria fitanatsoratra autocopiant le izy de tokony mitovy zany ny vokatra ny zavatra voasoratra ao anatin'ireny de zay no azo lazaina fa iverina ampisinda ny aya fa ny resaka afaka ohatran'izany de manahirana be ny mieritreritra an'le izy ye afaka miditra ankeriny ajokotsoko atrandro brito ve zay nefa ny lakile any aminareo
de reny moa zany ny samy manana ny fanazavany ny pahay ara informatika fa hoe sao de mba misy ajour automatique le izy arandray atina de miporitsaka atao le izy zany tsy vocal zany le izy de tegna de siu iny de le izy lasa cal to zany ny olona satria sa nitsaroko mantsy le re ohatra rehefa manao mémoire reny de hoe tena izy ok tena izy misy fichier mety anakiroa anankitelo anankefatra rehefa ohatran'ireny ka zao zay te so sanatria le tsy tena izy marina no miporitsaka tao anatin'izay fa ny zavatra takan'ireny de mampitombo sy manamafy ny aia maro samihafa hoe tena tafiditra ny akersa tokoa ve raha ohatra hoe mba tsy hatra sotrany hoe fantaniana apetraka fotsiny hoe raha tena nisy tafiditra tokoa ve tao de tena ho tafaverinao atan'ny 10 minitra na adiny indray raha tena hoe mpanao piratage matianina fa zay ohatra mampiakatra ny ai hoe sao de mba nitsabaka ary ny tany amin'ny CNE sao de mba nisy valim-pifidianana roa samihafa tao fanontaniana ho anapetrakatsika ao anaty ale izy satria efa tena betsaka reo aiasa ny zavatra mitranga ary ny isan'ny hoe nanaitra ihany koa tao anatin'izay tena tsy niandrela ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana nanao fanambarana asa hoe tena naipony zareo ve sa nampitenenina aingana teo anatrehan'ilay zavatra nitranga fa reny zany de efa misy endrika manamafy misy fikoropahana enjana de enjana tao kipisokinany ka misafiny efa malama de sola sy tiana andratsy ka ny misafiny fiteny malagasy zany hoe zavatra efa fahita matetika io zavatra mitranga zavatra io ohatra aloha zany tamin'ny sabosiny tao anatina olona maromaro to eo amin'ny 200 teo tao anatin'ny kabary zay natao de nivoaky ny zavatra iny nivoaky izy iny tena tonga de niteny le ray aman-dreny ny arivan'iny tena tiany tena marina raha dania tiany tena marina zay za hoe oka aloha tsy fantatra zay zavatra hitranga rapitra masiny lady ino moa izy iny nisy olona mihitsy aza moa anatin'ny titanindrazanao izay voalaza hoe samborona natao ohatrany hoe boky émissaire moa zany laza azy izy aloha zany ny tompony draikitra akaiky zay mbola mitoy moa fanadihadiana fa efa nivoaka tao anatin'ny tambazotra male arivo olona mba fantatra satria efa mba vahintsika teto olona mba mikirakira totanisa ary ny totanisa ikirakiraina inge am'izay disponible matetika reny totanisa official iny ao amin'ny CNI any mikirakiraina anaovany analyse ohatra mpanao analyse mpanao politika reny hoe ohatra izy ny zao manao hoe manino ty vato ty tsy mikolla am'ty vato ty de mba mijery eo izy de mba fantatry tsara raha izy zany raha io fa bon io moa zany hoe maingana be koa nge le fijediavana an'le izy ny olona mila tsatohana voalohany satria izy de tia mikirakira totanisa mihitsy ilay Jean-Luc ao anatin'le izy fa tsy mo mpanao fanadihadiana mahita le izy hoe tena tompona ndraiky sa tsy tompona ndraiky satria ny loharanony totanisa zay kirakirainy de zay efa zaraina sy mivoaka eny ka tsaiky raha hoe famoahana ny zavatra avany amin'ny CNI ve ohatra de mety ho eloka ve zany raha ohatra ka mifandeha an'le izy retokara fahalamana ray aloha zay fa toy ny fanadihadiana moa zany no ahitana an'le fandehan'ny raha hoe tsy tokony amoaka nitsy fa manakorotana sy tsy fantatra indrindra moa zany zao tena manakorotana ohatrana zany iny le sanao to talata ny voalohany le tetika asanaovana an'le maninona lalana migotana ve le izy ka so de zany dolo ve mahatonga le izy ahoana moa zany hoe zay anao tetika asy de nefa ty ananana ty zany ohatrany tsy mandeha le vokatsa ohatrany tsy makany amin'ny fandehan'le eritreretinan'le izy de tonga de ny hafahafa talata ny voalohany ndraiky angara ihany koa anankiray Akasibe asa lalovany autoroute koa ve zany satria mahafantaniana apetrakitsika ihany zany fa de hoe lay sary mitranga de ohatrany hoe ny vato fotsy sy ny vato maty ny hena de niakatra ny vaton'ny kandida mpanjakana de lasa resy tampoka lay kandida ny fivoya de ohatrany koa le tsy atalata ny voalohany resy tampoka lay kandida ny team de asa hoe tena isany manamafy an'le aian lay fikirakarana commune koa ny tsy mirano any mitarika ny team mamielan'ny elam-bato amanjatony de efa misy ndray ny fampiororona ara-tsaina hoe miketrika ny anafoanana ny vokatra amina fokotany roa na telo eo satria fokotany zay hoe tena hitarian'le kandidany team zany mba afahady satria raha hoe foanana misy mihevitra zany ho foanana mihitsy le vokatra amindreo fokotany de mba afahana satria raha foana zany de tonga de mitsombadika le isam-bato ndray rehefa avy eo kandidany Irmara ny manarakaraka ao anatin'le izy de zatra ohatran'izany misy manelitra ohatrany amin'ny resaka hoe fahasalaman'le kandida tarika mihitsy ary moa anatin'le commune anankiray etsy amin'ny rano io de tena hoe efa tonga am'izany ve le raha zany hoe fa maninona ary le izy de za moa zao efa mahita eny amin'ireo poto samy hafa
hoe ajaony safidim-bahoaka ao anatin'le izy de satria hafahafa ihany raha hoe fifidianana natao nefa zavatra tereko masaka fotsiny zany le zavatra tianao apetraka eo demokrasia maha-demokrasia azy mihitsy no apetraka fa maninona izy io raha nytendrena de samy vita atao ohatran'ny gouverneur ange nataonareo hoe tendrena eo raha nga io ataonay gouverneur fa tsy de voalaza ny lalàna ary fa fidiny vahoaka famiana kokoa ny vola mivoaka am'izay vita mandara igny ero zao nga nisy naninona efa hiditra eo amanda restapany ary de fa de hoe de fa tendreo koa ny maire mila amina commune 1695 de samy miandro eo hoe de zay fotsiny satria nareo ny tanàna satria am'izay koa le izy hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso satria zay le izy de alefasoko samy mba te androso daholo koa sa nge fa iza mola izy fa za manolonalisme atao zalagny tena tonga saina be mahita an'le fanio-kevitry nataontsika hoe vatona sonotry ny tany mety hoe mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina any izy ny am'le tsy aloha zay tranquille fa atao voany areo ereto nareo fa efa zay no tianareo atao anatin'le izy de ereto tena tonga saina be mihitsy hoe efa tonga amina zavatra ohatran'izany ty raha ty rindria tena fa ndaloha anaraka doka daoara manahoana faly mirafasalao mikakatoka ny krismasy ravatesonany momba le resaka valy kristiana mihitsy zalava de matotahiny tena mahay informatique mihitsy ary tena sangany amin'ny raha mbola eto Madagasikara ny mpianany arany an-dafy fa za koa mba nanao iny mba mianatra ihany fa tsy ohatrany tsy possible za sikipira-teny zany fa za ohatrany tsy possible raha contre Facebook tsotra io fotsiny de azo mety vitan'zareo manao an'izay raha tsy haiko tsika ngamba mahay ny eto sa mahay ny izy loko amin'ny mahay an'izao tsy ohatrany tsy possible za de zavatra misy anefa izao hoe mikatona loatra leseny misy fotoana ny tao alohany efa nandena no revendication daholo ataoko mpanohatra rehetrarehetra reo niteny tamin'ny firaisamonim-pirenena avoay zavatra io fa maninona ny tsy nataony teny tonga ty amin'ny farany ohatran'izao le situation zany de mitena andreo fa tena sarotra vonona io zavatra nitonta tamin'ny saiko hoe inona moa le izy za tsy de naharaka sezoa zao fa mbo maheno ny zavatra fa tena tsy afaka ohatsain'ny malagasy io raha ary manohana manaitra ny fony malagasy sy fitiavan'ny malagasy ary de zavatra misy ny fanarahana vaovao de reo sara terena le olona zao ahodina kolaka ny sainy andeha ka mamy ny faran'ny taona sy krismasy amin'ny zavatra manara-penitra sy rendrarendra rehetrarehetra ay ve izany ny zavatra ao ambadiky le de mifampitito daholo le miaritsy tsy apetrako le hoe aiatrony le zavatra tena eritreretin'olona io zavatra misy zao mifampitoy am'io satria mindasana ty anatina crève politique avy de zavatra zay mampotra io tsy maintsy hipotra foana zay tena marina mialo de teneniko eto any amin'ny CNI hitako tena nanao erreur atao amin'io nanao fadisoana tamin'izao fa raha nisokatra CNI ka nangarahara ny zavatra tao mety ao fa tsy mety teny zany le zay salama de tsika mahita ny eny ary efa misy antso manaraka indray de ora isinanao miaraba alo miarabanareo de miaraban'piaigna ny olana manjotsika io nge namana olana fototra mihitsy ne zay ny aina sy efa nafantatra zavatra be dibe tamin'ny deuxième république tamin'izany voafeny politika ary kanefany ny atoko politika rehetrarehetra dia nampianatra sy nitaiza ny membre anazy ny resaka politika ny tontolon'ny politika ray manontolo mihitsy sy ny ara-toekarena nahatonga nafamakafaka politika dia za nanaraka ny formation nataony MFM tamin'izany fa isika zao manao démocratie libérale indray raha ngatia tsy misy mampianatra mihitsy ny tontolon'ny politika na ny tontolo politika na ny fanjakana ny izaniza any ka lasa déphasé total ny 90% ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora amin'ny resaka politika ohatra zany koa ny toe-karena ny malagasy tompo tsy maintsy toy ny ara-toe-karena mihitsy na de bliblaray ary ny 99% kanefa ny zavatra iainany isanandro io de vokatry ny tontolo ara-toe-karena
malaza rahatany tokoa raha la isaran-tranga dia tafiditra tany anatin'ny logiciel de traitement seny mihitsy hoe matony izany vokatra avoaka iny ohatra manahirana ao alezy de tavela eto Madagasikara ve zany satria efa ndetavany reny tena orinasa goavana maneran-tany hoe tena ker ary mety efa nitsikolovany ndo maneran-tany raha hoe tena misy an'izany tena mafy be mihitsy tsika manana ny asina tontolo informatika nilaza hiditra izy mba kely asina ao ve anao anatin'ny fotoana fony azavany anao mba lany Suisse efa nisy ny piraté koa ny misy anao zany zao eto fotsiny fa de merabe tsy tafiditra izy aloha rehefa tafiditra izy de tiritsika io ihany de raha isinandray raha misy antso hafa aloha zany de fa ampidiriny ianao fa miaraba ara miaraba manahoana manoloana an'le publication malheureux iny raha nandiniky nareo adany ndraiky sasany taorina iny de nisy le fisamborana tena mitoby raha ty mandrafa de sa zany mba manentana ny seni hoe alohan'ny fisamborana maninona ny seni raha manao demanti marina zavatra mivoaka iny na tsy marina fa zao mantsy zao samborina le olona de lasa ohatrany hoe variana ny daholo ndray sain'ny mpanara-baovao totrony vitavita ho azy le publication ary de napakaganady zao nandaly le publication de aveo tonga de tsy tatapiko zany da naty fa tsy haiko hoe ahoana hoe ny zavatra tsy de mikola ihany fijeriko le izy eto amin'ny voalohany hoe nisy fisin'ireo tsy mataotody manandrana miditra zany hoe tsy tafiditra de efa teo nandeha nikihana zay hoe ny sorona le hoe manandrana fa hoe miditra zany hoe nary zareo ary zany ohatrany hoe tsy mifavato tsy nikola lay serasera efa io iasina miaraba anao iasina moa zany efa teo ihany izy teo io ianao iasina manahoana salama tsara salama misehatra amin'ny tontolon'ny informatika moa de mba tehany hoe hevitra ihany voalohany anankiray hoe misehatra zany hoe mitahiry asita mitahiry ny safidy mba ho karay manontolo de ahoana moa no ahafahana hoe mametraka sécurité anao de vitana hacker miditra amin'ny tokony hitovy amin'ireny sitana banque reny nareo hoe na eny hoe banque teo Madagasikara de vitan'zalany ny ake anazy ray aloha zay zavatra mipetraka fa misy anankiray mbola tsy tazantsika mianakavy fa de zao hoe efa niova zany le izy andao atao hoe ignorentsika amin'izay le hacker efa tapitra aloha zany iny de nisy nanova le voka-pifidianana ho lasa hoe naresy hitozy rehefa raikitra ary ny procédure hoe averina amin'le normal zay eritreritiny zareo fa normal ny dikan'izay zany zareo ao anatiny ao zany afaka manova ny voka-pifidianana satria le efa niova teo afaka averiny amin'ny normal fa zavatra zany tokony tsy normal amina système anankiray ohatra ny sitana banque ohatra ny banque ve zao afaka tonga de maka vola ao anatin'ny ao anatin'ny comptenao raha tsy mangataka confirmation aminareo izy inona ny zavatra tokony izy ndray ngeza be aloha ao anatin'ny sitany seni de zao tokony manana compte tsirairay avy ny délégué ary rehefa manova vote amina na manova na mapiditra vote avy amina bureau de vote anankiray de tokony tsy mety validé iny raha tsy validé ny compte-ny délégué de vote tsirairay avy hoe tena io marina no ny raisinay tao fa tsy zavatra efa mipotra ary amin'ny site ary zay vao maninjika aty anaty fitsarana daholo ny PV sy ny rehetrarehetra hoe tsy marina io fa tia PV anay tokony tsy manaiky mihitsy le zay ny atao hoe bon système tokony tsy manaiky ny système anankiray raha ohatra ka tsy misy akoro avy any amin'ny tsirairay ohatra ntsika hoe tsy anaiky mihitsy tsika hoe sorin'ny olona vola amin'ny banque raha tsy manaiky tsika amin'ny teny hoe tena za manao an'io zavatra io ka zay zany zavatra anankiray tsara tokony apetraka ny seni ao anatin'io sitiny io andeha ignorentsika amin'izay le resaka akininy fa zavatra tokony mipetraka ary tokony afaka mametraka ny délégué de vote ao ihany hoe zay tsy manaiky an'io zavatra soratanareo satria tsy zao ny angataty de afaka mampiditra ny PV any izy ary zany zavatra zany tokony ho hitan'ny olona rehetrarehetra zany hoe za zany raha te hiditra amin'ny sitany seni de afaka mijery hoe fa maninona mbola tsy validé ny voka-pifidianana atao anatina bureau de vote anankiray satria nisy délégué tsy nanaiky na tsy mivalidé alita reto PV zay ny atao hoe mangarary ka zay zany fa ny okevitra kely apetraka amin'ny seni hoe raha ohatra ka vitanareo mamerina anazy normal
noho izany afaka manova zany nareo sans accord avany amin'le candidat hafa na ny délégué tena nanatry maso an'le voka-pifidianana tao anatina bureau de vote anankiray ka zay ny afatra makasitraka be bebe ndaoary manazava moa zany ny technicien amin'ny hoe inona no cas probable sy cas possible zany amnatranga ohatran'ireny fa amin'ny lalàna ihany koa tsy de hoe misy olo tena candidat any amin'ny nivon'ny seny zay koa zany amin'ny rehefa misy ka misy fifidianana ohatran'ireny reny soloteny zany tokony afaka ihany koa sa reny tsy mahazo miteny tsy mahazo miresaka tsy mahazo mizara vaovao tsy mahazo manan'io satria reny de isy mahafantatra inona zavatra mitranga tribunal na nangataka ilay ordonnance de ay ianao tsisy ray ay ianao tsisy reny ay ianao ohatra zao ao fa tsy maninona fa ampidirina ihany ianao misy zany anarany hoe AFF zany mbola tsy nahinao zany raha tsy tamin'ity fa miaraby manahoana Mirabanare de mirabany pian de mirabany technicien ao mbato mahafinaritra raha karaha radio antika lavela de vao mitafy an'le zavatra famtarana iraha de rehefa raha mahita ny fomba mpanao an'ireny fanjakana eto io resaka chancy basy ary resaka rapport de force za miteny hoe aza miainga amin'ny sentiment zany hoe matahora raha Andriamanitra na salavy za party ataona raha Andriamanitra zany zao fa zay zavatra tokony atao zay na zany mpahafarako amin'ny tifan'ny président Ravalomanina rehetra de sentiment loatra ary za manaiky hoe tsy vitasika manongana ny fanjakana io ary tsy vitasika manohatra ny fanjakana io raha misy zao ka tena io zany mila bonina vaovao fotsiny zava-misy atao amin'ny tanàny par rapport de force ataon'le fanjakana zany fantatry mety lazy eto amin'ny tanàny fa atao mihitsy zava-misy io afatara fa mafy afataratsika fa mafy atena mafy misangy eo aminy vasy eo aminy mipetrarehetra eo aminy ka io zany asa raha ohatra hoe tianao de alao mamangy alao mipetraka fa manimba olona fahafahafotsy tsika zany amin'ny zava-misy zao de misy an'io taminteny de ataona zao rehetra le tomban'le fanjakana natesy be maivava be anao ndray na no vavava be ka politika io politika baolina vaovao ety ny fanjakana de azo hoe ravitafy mahabe le fiainam-pirenena fa mampalahelo le olona de hoanao moa zany ny tena tian'le zoko teo atao hoe aloha mangina de ikena zay misy sa hoe ahoana fa tsy daolo raisina indray zay raisina angaro aloha ny faneho-hevitra manaraka fanaja sokolay manao anana fanaja mirapa rapaina aloha fa mino tombonandro narovany tamin'ny alina mangina de tonky la ville de l'espoir de raha ny zava-misy de c'est logique be suite logique be zao zavatra zao azakaga tsony tsika fa rahatra norme zao zany ny vokatry ny tena vokany de zao mba te resaka kely momba le resaka tamin'ny anina satria testa le zokola iny hoe zany de misy miteny aza miantso tsony anina fa zao fa olana nge no entiny hitanareo zao ohatra zao misy zavatra zany tsy voafehatsika ohatra zao ny mirotsakorana avetsany mirotsakorana avetsany masoandro avetsany zavatra rehetra avy amin'ny izany hoe tsika zany hoe mitsipadola ny tany zay ny tena marina de tsy misy nefa zao rehetrarehetra zao raha tsy misy le pahary ary ny teny misy ny tany aman-danitra de ahoana raha ny fiainam-pirenetsika no hoentitsika milohatsika za zao miteny an'le zokola rily mifampiresaka moa le nivady de mifampiresaka tsika tsara ny tsy mitovy hevitra tena koko be zokola koko be fa zao misy fetra ny fahalalantsika zokola misy zavatra tsy voafehatsika misy zavatra ary raha vao tsy manaiky an'izay tsika de mamita tenitsika io zao ny orana tsy milatsaka de inona ny ataon'ny mpitondra mandrotsaka ranon'olona mandrotsaka miliara vao nahavita an'izany nefa rehefa mirotaka le olana artificiel de aretina indray ny hitanareo me makany amin'ny lalana tsiro de ny ambo mandeha ihany zany de manaiky amin'ny vokitenitena io zany de lasa mpaminano azy afaka miteniny ho avy zany zao hoe le sarotry io ary tsy voavatsika io
tsy miverina aminy. Mbola afaka miverina ianao avy eo. Tevitra tsy mety vitako aloha ny amin'ny lafiny anankiray iny fa hoe manoloana le zavatra misy ahoana ny atao dia olo zany hoe tena torangalo hiatrika le krismasy fa le krismasy ty tsy azo emotra tsony ty hoe alolo mba afaka herinandro na afaka tapabolana efa tsy maintsy rafaka pitsy izy rindria tena tsisy fika efa zay le izy dia ao indray sasany hoe tena ahoana ny atao amin'ity fa tena tokony mamondrona hery sy ny sisa dia fa sasany am'zay allo rangaza hita daholo fa zay zakorokorotanina zany daholo nge le zavatra mitranga hoe ahoana mihitsy zany le tsy misy lay fahatongavan-tsaina iraisana na ny ahoana misy antso raisiny ianao hitanao zany rabe krismasy mihitsy ny andro ny ankizy mandeha aloha manao rabe allo eny ary merhaba sareo salame merhaba mpiaina io rangala tsotra fotsiny le izy efa zasa mangalatra loatra zala efa tena hoe efa tsarary nitsony nataony dia mivadika ho azy fotsiny le teny mitaona manao hoe zatananany tsina ka vavaratra avy manao itindalana fa tsy misy afa-ty efa tena mivadika ino mariny tsy anaovana le fahamariana hatramin'ny voalohany dia mandeha fotsiny dia zay zay ny zavatra tokony takeny tsika zao mahafantatra an'ilay hoe tsy ara-dalàna mihitsy zany hoe efa mitsatona ny lista momba fifidiana dia sokafana indray dia izany ve dia kehikeny aho hoe fa tsy azotsika natao mihitsy zany no contre an'ireny ko tany amin'ny voalohany tany hoe ohatry ny tena tsy mety mihitsy ny ety zavatra tena akanatoava fa dia mampalasa eritreritra mba tsisy tokony anaiky zany zavatra zany mihitsy raha ny tena maro zay fa misasa efa hitahita soratra amin'izao ihany ngery tokona fahalamanana na hoe hatrany présidentielle zay nanaovana ny zolofo ny avitana lizy misy ihany koa moa zany ny avy amin'ny fiarahamonimpirenena sy ny hafa koa tao anatin'ny présidentielle tsy maintsy tsy zavatra hoe tonga ho azy mantsy hoe tsy maintsy ndrosona na dia teo raha tsy fahatombanana eny fa natramin'ireo PTF mpiara-miomba natoka amintsika rahabola zay minanotrotsaka vola anatin'le basket fond dia efa nanao fanamarina mialohany anaovana ny fifidiana tamin'ny 2023 io ny reto point reto hoe tokony ho atsaraina aloha mba hisin'le hoe mba hoe mba misy climat apaisé zany ao anatin'le fa tsy de ndrosona teo ihany koa moa zany na tsy nasiana ny ataontsika hoe reo autorité morale eto amintsika hoe sy zavatra kelatra an'izany ve ny tsy rosona ao anatina élection fa ndao miroso dia manatsara rehefa avy eo rehefa vita l'élection dia zavatra hafa indray ny fanambarana ty ariana ty mbola tsy sotra zao zay nianana tena zao zao satria fantatra zao fa isy fiatraikany betsaka amin'ny lafiny sosialy sy ny lafiny toe-karena le fanapahan-kevitra ndraisina tamin'ny firosona tamin'ny fifidianana tamin'ny 2023 dia izao indray zany le zavatra misy zatra tsy tonga azy hoe manao zay fehezana ny fanjakana fitondrana ny antoko amin'ny raha mampasa tantara kely fotsiny tany alohan'ilay fifidianana 2024 nisy alilay hoe charte de bonne conduite no tariandreo firaisamonim-pirenena sy ny PDG no nitarika azy fa ny teo anivon'ny Irmara no sinetana nasonian'le izy tafiditra tao anatin'izany ohatra hoe ny lalao madio ara-pifidianana tsy fizarana vola tsy fifidianana zafidim-bahoaka fifanajana tsy fampiasana tenin'ny soratra masina sy ny sisa fa tena nisy tonga dia hoe izay tsy hanao an'io dia efa mazava ne zany hoe niainga tamin'izany nefa hoe tsy vonona anao lalao madio tsy vonona tena hoe ampiatra ny demokrasia dia reo raha antsika miaina hatramin'izao io lay zavatra mitranga ka ny vahaolana zany hoe inona no ahafahana misoroka sy manafoana an'izany mila tedavina daoary fa misy antsy vonona indray aloha miaraba tompoko rabanao miralao miaraba tompoko le tiketolo ny zavatra mitranga nga Roland maina angamba mety malala tsara ny atsirabio nefa mitarika raha zareo misy boroto voty foanana ao ny ao anankiray ilan'ny lelanelany isateritetery io maro masikeliko izy misy plutôt soritra sura zay eny ary le eto Antananarivo zany ino preuve fa mandainga ansiany tokony izy tsara ino vokatra marina voray eny voray tany amin'ny CRV mamoaka chiffre fotsiny ny ataony anjaran'ny tribunal toy makasitraka tompoko daoary le Atsirabe vato tokana
tokana fotsiny no elanelana raha le avoaka ny seni teo talohany navoaka ny seni hafa nivoaka tany amin'ny SRMV de tonga ny seni de une fois fotsiny elanelana le candidat ny team Firesakiny sy ny Irmariny moa zany nitarika amina elanelam-bato tokana eo mba ahafahana tena mananana le izy tsara zany raha zay ia teo zay ka zany foana ngela zavatra mitranga ao anatin'le izy ohatran'le resatsika misy commune anakiraha izy tsy mirano itsaka ikely etsy de raha toatra le katsikatsi teny talata voalohany ny sorana vato fotsiny vato maty ataovana tsy le elany asy de tena sady mampiomieny mampalahelo zavatra misy tavatra siena tsony rehefa tena jerena am'ilay zay nge le zavatra mitranga hoe raha ohatra hoa te hoe ampisinda ny aia rehetra manoloana zany zavatra atovy ny confrontation des PV zavatra mbola afaka atao nge zany tokony mandidy fotsiny fitsarany aloha atovy tsy maninona miandry kely ary famoahana ny vokatra fa ampitahina hoe inona ny fitanatsorana anivon'ny candidat sy ny ary de milamina le izy ina mahatonga ny ary tonga de mandavy ahoana ry Andriatina efa manangatana ny Andriatina mba anjarana indray zao de anareo zany ny fitenenana. Téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Yeah. De ao anatin'le malefadefaka tsy moramora amin'ny andro maraina aloha amin'ny fety mampahery an'le ao anaty fitohanan'ny fifamoivoizana aloha fa fotoana mihitsy ny androany rena fa le ody any tanàna miakatakatra kely ihany koa ny sarandalana aloha mizotra miala ny renivohitra na mizotra regionaly io zany na mizotra nasionaly ary mety mitombo ny laharan'ny ao miseza raha ohatra ka hoe efatrefatra ny zotra nasionaly de mba petapetahan-drala kely dimy eo aloha miaraka amin'ny sarandalana miakatra kely ny mpandeha zany de efa mba mivonimbonina amin'ny zavatra ohatra zany fa io zany hoe voafehan'ny ATT ve le izy tsy voafehan'ny ATT le tranga ohatran'ireny fa de efa zay aloha ny zavatra misy ao anatin'le izy fa nazanona zany ary le mpandraraha miasa mizotra ohatran'ireo mahita hoe tsy de tonisa taona ary ohatran'izany foana rehefa tena tsy ohatrany tamin'ny herintaona asandreny tena tsy ohatrany tamin'ny herintaona fa hoe raha ny ICT zany miresaka hoe asiana an'ilay atsoina hoe bus de nuit mba fanamjirojiro mba hoanjiro fa io zany tsisy délestage mihitsy sa mandeha groupe le jiro rehefa amin'ny alina any aminay mantsy zao mitapaka izy amin'ny firy eo de amin'ny enina maraina vao miverina ny jiro de tapatapaka kely izy tsefatsefa ary ny Ndriatina tena Ndriatina rehefa miteny jiro taloha mivingivana fa zao zay lasa ohatrany tsy mivingivana efa milamina be zany hoe raha zao fandeha zao zany le Christmas aloha zany de efa tsy mbola nahino mihitsy mantsy hoe mba communiquer nataony jiro ma hoe iantoka ny tsy fahatapahan jiro mandritra ny fotoanany tsy mbola nahita fa de efa mionona amin'io zavatra fa tantara olana ny tena betsaka ao satria ny rano de tsy nisy orana taloha raisiny satria moa tamin'ity taona ity ihany no nisy lohataona teto Madagasikara ao miaraby allo manao ane allo eny tompo miaraba somasara indray ianao ay salamanareo eny tompo tompo io eny tompo yes tsy maheno loatra manko satria tapaka le jiro amin'le fotoana le ohatran'ny tony ampatsirotsiro le fifandraisana ny tapaka ny jiro farafarany taona dawary tsy mitovy amin'ny taon-dasa foana tsy mitovy amin'ny taon-dasa foana rehefa mifarana ny taona fa de ohatran'ny taon-dasa ohatran mba netsinesa le saka ny volo io ny volo ange raha ny lalàna ny fiarina sy ny lalànam-bola miletsy mijery ena foana ny lanjany na any amin'ny lafirina any firana tena matanjaka angamba fa miletsy foana io fa zay mahatonga ny olona mokatra ka momba le fifidianana aloha de mahagaga loatra io mahagaga io satria fanonganana raha movinandraraka zay anamboatra vita foka fifidianana zay tsy vita fa de zany akory tsy atao hoe manaiky an'izany sanatria fa eo le fidorona zany maha-olo-pireneny de fa tokony eritreretina ihany ko reo maro zay tsy afanafidy no miantony isan-karazany satria tsy mahataka tsy mahazo nefa samalila ampifidy akory angeny mandray an'izany nefa de akarina foana le ta ka zay fotsy ny fanamariana hoe mirary anareo koa vita krismasy sambala zany raitany lazana rehetra dia
mba hijoro ny fahamarinana tany araka ireo tenin'ray ray aman-dreny amparamo zay efa mba mijoro tahaka ny ray aman-dreny mijoro ihany dia samy mba ho tratrany 5 manaraka izy mirahasoako iny ary dia mifampirariso ihany koa anao zay ny akonana sy ny tiany rehetra ary ny malagasy tsy vaky volo tsy azo mitratsony ty krismasy ty ndray tena zay mihitsy ny teninao tsy miemitra io efa ity efa ty atombotra ohatry ny orotraka moa le fiteny an'lizy efa atombotra ohatry ny orotraka zatra mba afaka io fanoeran'iny miandrany krismasy any isika no sambatra fa ny andavanandro manontolona dia oariny hoe rotorotom-piainana amin'ny endriny maro samihafa fa raha zao patipatiny zao zany dia tena hoe lasa krismasy ao anaty romoromo zany krismasy fampiandriany tena ohatrany hoe tena tsisy mandry tsy lavilo hoe krismasy matetika moa isy ataona te krismasy fandresena fa tsy inona mandrisy zany mialatsiny le zanaky ndriatina ohatra ny lasa voatonontonona foana le dala zany inona mandrisy amin'ity krismasy ty miaraba tompoko manao ane allo aty amin'ny aeroplanina tsy mety manidina any miaraba tsy tao aloha ny Bruno ka nisy aeroplanina voatonga ho tamin'ny sabotsy taoko ary zao mba resaka ty zany mba resaka le sokolelady iza moa le karazan'olona iza moa le mbola hoe aloranka zay iaraina amin'ny barabasy io ndray iza le olon'olondreo i aloha ny miaramena amin'ny barabasy ka zay va makasitaka zalahy ianao koa zany dia tena menao afansa eny aminareo eny inge ho ny tena misy mifampantsoina ry vato sy manodidiny hoe misy lalana amboarina ina ndray koa le vaovao tao misy rano fantsitsitra moa atao hoe bus elektrika tena eny amintropinjy zay somary mametra-pahatanena rano avaiza satria tsika ohatrany krizina rano herinaratra avaiza satria ohatra manahirana ihany tobily ny totoko zay tsy voasasa mihitsy hoe tsy azo anasana fiara le rano mba manjara mitay tsitsina rabe salama e mba samifatany krismasy tika zay mihitsy dia zao zany any anjorobe loatra misy vaovao koa any anjozorobe famasika koa le anjorobe ohatray zany hoe niakara atao misiny dia mivadika ny tantara ohatry ny tapaka lalandra le olona any fantatra aloha zay koa le vaovao ray zay manaraka zany inona moa ny tenaovana le zany misy ny pirateny fontiany misy ny pirateny zany tokony hojerena anaty lasa misy olona misy eratsipidina fotsiny ao anatin'le zany izy tata zao le zalahy zao nefa dia ohatry ny teknisiany informatika le zalahy dia lasa indala ndray fa miara-miasa mitosy raha-valomanana da asa resaka mafy mihety zany hoe miezaka ny fitondram-panjakana manova ny tenzy ny fokometakitaka an'le vaovao tena maty zay koa moa lefa spécialité sao dia mba fisatra amin'ny tratran'ny krismasy sika dia mifanisoa ny fahasoavan'ilay naharo amintsika menakavy zay zany oke ndoary miraso ao anatin'izany rehetrarehetra zany anaty fantanina somary manetiky kely anao hoe sao dia mba indra namana iny avy anao atao karazana hoe santazy hoe avoaka anay ary ty fa mangina fantanina ihany aza ny fahamarinana naoka ivoaka ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra fikongena hoe zao mantsy mahatonga amin'ny teny an'izany tsisy ny eritreritra mihitsy hoe isy rebondissement ny raha Paul fanoarana tao anatin'ny Apollo 21 fa tamin'ny herinandro ny valo iny zao dia misy taratasy nivoaka tao anatin'ny sampany firenena mikambana hoe tsy ara-dalàna ny famonjana sy ny fitazomana ny Paul fanoarana io ary tokony avoaka izy ary izy dia manana zo taky onitra manoloana ny fahavoazana zay niatra taminy dia eritreretra amin'izany zao le zavatra mitranga hoe firy taona teo aoriana zany le izy ry tokony fahalamanana misy rebondissement le affaire dia zany hoe io zany hoe tena tsy tôt ou tard ao izy mivazaha tsy maintsy ivoaka eo ihany ny marina manoloana an'le zavatra misy fa ny olana fotsiny dia hoe ny dégâts ateraky le zo zavatra zao ny tena manahirana be zany le hoe ny tsy fahalemana zany amin'ny lafiny maro amin'ny lafiny maro ny olana ara-tsosialy atera ny sinisisa dia eo ihany koa hoe le tranga misy dia efa tsy efa nampopozina ihany tsy fahagagana ohatran'ireny ahoana moa ny eritreretana ary tokana fahalomanana mbapetsaka ihany fitondrana fandimby teto ary tena enjana ny fiarovana dia izy volamena amin'ny fahadika korotamby zany
na ny any an-dafy ary mety akatraika efa teo ahoana tompoko nafahana mieritreritra zany hoe volamena mihidy ao anaty kofra double tour de tena vetivety hoe korotambinitra ao de ahoana no eritreretana zany le hoe taria tazy le andekaleka iny moa le nisy le problema tamin'ny fotoanandro de nisy nanao sabotage koa nge tamin'iny le vaovambolana avoaka ary hoe zay mamelo arambo avao afana amin'iny de nisy volana totona mihitsy izy volana totona mihitsy izy fa ianao ngana eny mihitsy hoe inona no satria zany sitina andekaleka zany nge tena stratégique ary na mifandehanana makany nga ianao vao miditra any de vao mialoaloka mampiayay ianao mety tonga de vao sambotra de hoe ahoana tapoka no mahatonga hoe nisy nanao sabotage tany amin'izany toerana zany nefa na ny aksema kao ary tena hoe tena interdit de am'fandraisitsika le resaka hoe tena ahoana ny eritreretana hoe tena mikasika ny données électorales ve de trofotrofohan'ny olona comme ça fotsiny ary azadiny fa io nge tsy logiciel namboariny giasy fa hoe tena katao nanio efa nanao audit an'ilay tena hoe io misy zany hoe tena tsy zavatra hoe accessible fotsiny hoe andeha mba hitsangatsangana ohatran'le ijery ohatran'le ijeriny jiro etsy amin'ny jardin botanika zany le hoe ao mba antao 500 kely de hitsofoka ao de ohatran'izay koa le ry amin'ny sitany tseny hoe ohatra mba manimanina ny sitany siny fa mba hijery an'le izy ao de mijery angamba no hitanao tena any aty fa le hitsofoka ao anatiny ohatran'ny sarotra zany aloha fa eny tompoko miarabe eny ary tena manana naoerana manana fa tena manao farage maximum nareo amizao amle faratina rehetra tena saitafarareo za zany depesatima amitsika fa rehefa io zava-misy fa tokony atody ny ato ataoko zany de ho andreto le autorité morale reto zany mahataky eto amin'ny tanàna sy eto am-pirenena ny tsy fahamarinana amizao inona zavatra ambaranareo mahakasika an'iny reto le fiangonana isan-karazany misy eto amin'ny tanàna reto angina ve nareo natsoko loha amizao atonyatsoizan'iza fa nareo le fiangonana indrindra valy katolika angina ve nareo manjaka ny tsy fahamarinana eto amin'ny tanàna fiangonana de natao anohatra ny tsy fahamarinana anohitra ny tsy fahamarinana aitony fahamarinana mahataky eto amin'ny tanàna ho any tsy fahamarinana zao dinana fahamarinana tagapoka be zany de le fanjakana nahoela mamanjy anaty madio fara le fanjakanareo ary lohany ohatrany zambo antakarele progazety zao makasika porra fanoarana efa ela ihany dia nisy ny zava-misy fa zao le zavatra mipitrany ray ary firenena mitiapana manapiasa de zamyralantinanareo porra fanjakana sotra be de zay le izy fa ny am'izao vanim-potoana zao moa zany de le hoe mifantoka mitodika miresaka kokoa makasika ny lafinfinoana fiomanana homanina daoly igny izy hoe tena homanina amin'ny fofa hitsena amin'ny mpamonjy homanina daoly na ny ao an-tanàna ary ny any amin'ny fiangonana miomana mihitsy hitsena amin'ny mpamonjy de zay zany le ho an'ny kristianina eo de ny kristianina tena zay mihitsy ny kolokoloana le miaina ny fahamarinana mijoro amin'ny marina ary tena ohatrany tady vadika anina kely atyry ndre aty fahotana ho an'ny marina mijoro eo ohatrany tady vadika hoe tsy evangeliste ka tsy mihitsy na hoe fanora-dalàna tsy izany mihitsy ka na hoe tsy mbola ifirito ihany tsy idirana de ina iny idirana ina iny idirako de basa iny nany amsirako de zavatra masikany de zao zany izy le hoe tena mila mijoro amin'ny marina andao aloha ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba tompoko venona kely fa ohatra mahafinaritra resaky evangeliste ianao mahafinaritra aloha zany ilaina mahafantatra zany mandeha amin'ny lalana fahitsena zay mihitsy nge nataoko hoe le krismasy ho avy le andro zay nalazaina sa le ina zay mahatsy ny azy zay na tonga teny misy zany olona mbola te hivelona iaraka amin'ny barabasy mihitsy alohanay ihany ka barabasy ohatrany name any fa ohatra amin'ny ety ohatran'izay no mahatonga iteny amin'ity le tandrondomy le krismasy ty le olona de hoe inona marina le krismasy raha de amina sao de tainy tompo tsika rehetra izy io moa tsara nyteny izy nge tsy hoe le amin'ny andro anankiray ihany vao miseho masimasina be sy anio fa tena tokony amin'ny androm-piainana rehetra mihitsy ary zay nefa zany le hoe tario amin'ny lalana ary le izy iainana fa tsy atao tsy hoe manao plivava fotsiny eo zay le izy ary zay nge le fa hoana moriny le teny hoe tano hoeto amin'ny lalana tsara ny atra zay le izy
efa hitanao ve le lalana tsara ka izorana rindriantena tra mahatsara andrasalamy zany koa le izy raha ny zavatra misy am'izao aloha de teny tolatra anjilokiloko ka ravitseva kozy de seva be tiany boloky de boloky matsetsaka malama vava zavatra tsy aitsy azo pitapitahana zay teny niasan'izay mihitsy hoe tena tsy hay ve zany le isa tsy voafia satria mety anaty tsy voafia azo atao tsy azo entana ko tsy voafia bolotsaka valena nefa navoaka le izy nefa nio ndray zao misy any manahirana aloha le izy fa zany hoe misy miaraba raisina ny antso manahoana allo manahoana tompoko miaraba tompoko salama ya manoloana an'le fiainam-pirenena moa zany ary mampime be mihitsy le izy aiza verangaty phénoménal mihitsy anety Madagasikara valombe ino moa le chiffre nomeny iny zao de vary ray kilao ampy olona 10 nefa malagasy ndresa ray andro mihitsy io ray andro mihitsy io tena mialatsiny amin'ny tena rehefa bany d'incompétent no mitondra de zao nefa raha mirary sondrindray enjanao efa zao efa ferana mihitsy zany sakafo miditra any ambavanao zay le izy rindria tena iny le 10 sy ray indresantsika iny hoe sakafo ray kilao ho an'ny olona 10 ao anatin'ny ray andro kapoka mariana de kapoka stapany atany ka le kapoka tsy fantatra tsony hoe efa mivadika am'le misy kapoka misy le kapoka kely kapoka koa ngena samy any atsina roatra tsy mitovy zany ny apiany de mety zany daholo mahatonga an'le izy misy kapoka ampisera kapoka ampisera zany de hafa mihitsy raha ohatra ka ray kapoka izy any atrano nendralahy tapany de misavavany eo de misy dirany ihany kio zany sao de anao de taitra hoe naky misy dirany tsara mihitsy zany miaraba tompoko manahoana Allô? Nel tompoko. Irana kisa mjelo mjelo zata tena. Ukiona anao le bureau du vote any Tsimiraty. Direo fa isaky misy zavatra manahirana zareo de fanao mihitsy zany mizatra zany. Direo le tany Moramanga tamin'ny hoe averina zany zany dia zany. Zany dia iaina amin'ny firenena. Zany misarika foana ny mpanao politika zay hoe tena mpitarika politika raha mbola mandikevitra nareo itadiavana ny tonana Madagasikara de mijereko ekota zay ahafahana mahazo azo konjakana any aminareo ny tokony ampandrosa Madagasikara fa tena ity fanjakana tsy misy zavatra andrandray mamity zavatra rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony de zavatra ohatr'izao foana ve iaina zavatra tsotra ngery ngaty manao aloha efa isan'andro ny olona nefa menimenina efa fantatry ny olona nareo hoe ka izao no ataonareo nareo ka izao no de io zao ny farany teo tamin'ny 2018 ny fidianana le namoahany vice présidence an'le misy doublon io de taky ny ahoana moa zany zao fitokany lerangany iny mamoaka an'izany zavatra zany de tsy fantatra indray hoe ity olona mamoaka an'ity fahamarina an'ity ve fahafahatsona zany ity navoaka an'le olona de itika mety eta hoe izy ary marina am'izao izy ary diso am'izao fa le olona aloha zany efa misambolo de tsy fantatra tsony zany hoe mikarama ho an'iza sa hoe avadika mihitsy indray aloha ny sain'ny olona tsy etetra zany ao anatin'izao farantaona zao de inanany le raika aloha mandritra ny ray andro mitenenina fa tena mahakamo mieritreritra an'izy zay ho am'izao tena eny ary inge tena manahirina be mihitsy zao mantsy le zavatra mitana hoe ny krismasy io zany le lasaotra hoe fety zany le izy amin'ny lafiny anankiray fa eny bon miaraka amin'ny ankizy de hoe afalifalio amin'ny zavatra manjelanjelatra sy hita amin'ny maso mba ahafahana tsy mifatoka loatra n'le problématy le problématy rano ianao mijaly eto andrenivohitra aloha ny resahako jaly ianao zany amin'ny rano le jiro de efa zany tsy tapa-kevitra ny jiro de mba hanadinodinona an'iny de zavatra hafa zany ny anodinana ny sain'ny olona satria tena tena miatra manaina ngereto zavatra reto tsy fampiny jiro
dia miteraka olana be dia be ny resaka tsy fandriampahalemana amin'izao tena grave mihitsy tena hoe tena fanendahana ny resaka tena herisetra tena trop be dia nay zao tena mbola victime zany hoe ny alabotra eny an-tanàna zany lamba miahy tonga dia misy mangorona be fotsiny nefa anaty tamboa zany tena eritreretina zany dia amin'ny lafiny anankiray tena le fasairanan'ny olona zany mety mahatonga an'izany amin'ny lafiny faharoa koa nefa zany dia endriky le zavatra misy eto amin'ny firenena hoe tena samy manao ny tena li mangalatra daholy mangalatra daholy dia ny kely mangala botra zany le izy dia ao anatin'ny zana manahirana be ahoana ny amahana zany dia hoe aza mifatopatoka amin'izany raha hoe aza miterina aza ahoana aza mifatoka amin'izany fa ilo mbola tsy hitanao ohatrany hoe entany avy nangalarina mbola misy mangalatra mbola tsy hitanao zany fa any aminay misy an'izany raha hoe hitady an'izany tena mahatonga saina be mihitsy ngely izy hoe zala ao anatin'le zao mbola tsaroko tsara ny resaka tambola kitra ry tokana faly mitadidinao le tena ivato fantatro daholo nahoho hitanareo nahazo naho dia eritrereto amin'izany efa baolina kitra dia tafiditra ao anatina rafitra federaly fa tonga dia misy mahasaha fotsiny zao akitso rano zany tonga dia milaza fantatro daholo nahoho rotona teorina tena hoe fantaritsika mahazo ny baolina kitra hoe nakaizy zay mako le tiako atongavana nge anatin'le izy folo amin'zato tsika kehitry sady vitany mirorona problema be tsy mahazo vokatra satria tena nitsabahany amin'ny zavatra tsy tokony hitsabahany efa nahazo atsika izany tany aloha hoe fitsabatsabahan'ny rafitra ra-panjakana ao anatin'ny fitantanana ny rafitra federaly ao anatin'ireny zavatra ireny dia olana be dia io le fiatraika le izy fa itsika mihitsy ny mbola tsy fantatra hoe aloha rangaloha mafimafiny izao mihitsy le zavatra mitranga zay vao hoe ao rasanary aloha dia tezantsika avy eo miarabe rovina ihany le tsy ho valala be eny toko manao any miarabe kelindreo zafaty ndao ary ny teninareo hoe soit evangeliste hoe tamo resaka nalana azy amboa antipilavena fotsiny hoe tady anodina vavao fanjakana alohan'ny krismasy faranto dia variana ny daholo le olona dia tsisy mety hitra krismasy tsisy mety hitra faranto onty marina koa miteniny azy teo hoe efa beazana politika mihitsy ny tokony hipetraka tsara hoe zao ny politika hitantanana zao ny politika hitakarena zao ny politika akaben'ny atoko zao ny politika iraisan'ny vavonana fa raha nazavo zay hatrany amin'ny desambra hatrany desambra teorina dia fantatry ny olona hoe inona ny ataony fa lazana manao keriteko izy voteny anatra ho ampona politika fa raha joela mbola tsy teny marina mety sotra to zany zay nge le fandraisantsika nisy fotoana ary mbola mafasantsika hoe taonaka velomina ny adevitra isa tanàna izy mohita fa manomboka an'le izy any ao anatin'le izy a dia andoranga mba le saina amin'izay no ala-beabazana ao anatin'ity resaky ity fa le fo ndraindray koa manko le mandeha amin'ny fo anatin'le izy dia ohatran'ireny hoe piégen'ny olona anao tratra mivelam-pandrika ianao dia atao ampijobohany ianao dia raisi-potsiny rehefa avy eo dia zay zany le zavatra misy hoe ahoana tsy maintsy heverina satria ny antony mantsy dia zao ohatra ny hafahafa ihany hoe tena ny vahiny ve no ampinambary ny gasy nefa ny gasy a dia ponina mihinambary ino mahatonga antsika mitendry an'izany hoe tsika mahavita aminao fikaroana mikasika hoe vary sahala amin'ny ahoana no mety amin'ny toetany eto amintsika ary manana foibe fikaroana momba an'izany tsika maromaro tsaray dia tapitapy koa zany dia hoe tena aloha ampidirina amin'ny vary safiotra avy eo a iny no mandeha satria ny sady aingam-pitombo no mahavokatra betsaka sy ny sisa dia samy miandro daholo zany zay zany le izy dia tsika manana velara-tany midadasika naovana fambolena an'le izy dia ohatra ny adinidina any hoe tena tsisy tosika hoaniny any ambanivohitra mihitsy ny intrant agricole lafo be dia kivy ny olona dia hoe tarangafa ho avy eo ny araba mbola ny vary alalafiny tena zany le zavatra misy eto amintsika eto hoe fa etsakilany etsy dia hoe
tena mba nanakinan zavatra zany molo solo tena mbaoka atao hoe any amin'ny parlement zany ngeny tena mba lakle any io to hoe tena mba ao zany mba manova zavatra na resaka budget eo na resaka ino za zao eto tena efa miditra amin'ny deuxième mandat zao ty resaka ty efa tena hoe to ampiasana fahatelo mihitsy ary satria tena fotoana ny androny Flora Jonary Mampianina ny efa teo zany misy hoe haute cour de justice rehefa saika nampiongana azy ny tsy fijoroany tao anatin'ny herintaona voalohany teo amin'ny fitonana azy satria lalam-panaorenana dia mametraka mazava fa ao anatin'ny 12 volana orinina nanaovan'ny fianianany andraisany dia tsy maintsy tafatsangana ny haute cour de justice fa hatramintsika miteny zao mbola tsisy vokatra tao tsy mbola nisy vokatra mihitsy tao iny le vokatra resahany eo mba fanindroso lalina ary nandeha fitsarana anatin'izany haute cour isanandro miova ny mpikambanao anatiny satria miova ny firafitry ny eny amin'ny anteny miera dia ireto indray ny solotenany avaty-ananina makao amin'ny haute cour de justice fa inona mba vokatra tao tsy hoe tsisy dossier tonga tao fa misy dossier zay mahavoasoringotra sy mahavoatonontonona ampitondra ambony eto amin'ny firenena fa dia tsy misy vokatra atongavana ao anatin'le manoloana an'le zavatra misy hoe manina misy rebondissement ny affaire Paul Rafanoarana dia fitsarana malagasy tompoko nandray fanapahan-kevitra didy izay mamonja an'ireny olona ireny dia voasaringotra tao raha Apollo 21 dia raha ohatra ka hoe amin'izao fotoan'izao zany misy fanamariana ataony any amin'ny rafitra ambony zay mahampiambana antsika ny firenena mikambana tena any amin'ny resaka fitsarana nge zany zalahy tena mba tonga saina hoe tena ahoana satria tokony interpeller zao ny fitsarana ao anatin'ny atao hoe vacance judiciaire fanazanina zany hoe tena mahatonga saina zany zavatra zany dia ity zavatra resahan'ity zany tena hoe ny olona matoa mbola mitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana mbola manatena fa mba tena ifoa mba tena andeha amin'ny conscience mba tena andeha amin'le hoe mahaleo tena ny fitsarana dia tena mba hitsara an'izany ao anatin'ny fahamarena dia mbola manatena an'izany ny olona hoe mbola mety hisy ilika eo mba ahafahana tena hoe mamerina amin'lonina amin'le hoe ao amin'ny lalan'ny fahamarena azo mifantaniana aperaka zany eo anatrany hoe resaka firenena mikambana iny dia hoe ohatratra mifampanatsoana ary hoe zany zao solo tena ny rafitra eto amintsika ahoany azonare tya izay manana fiandrianam-pirenenay indray ty zavatra zao tapitra satria misy fietrany any keo ny fifampiresahana misodrabetsaka ho atsika rehetra tafiditra moa zany aresorana keo tsy tafiditra fa ankilalao mbola oelany dia volako lava mbola lava ty olona akonsitona kakana dia isorantsika rehetrarehetra ao anatin'izay samy manara-baovao fa dia afaka fotoana foy andro sisa ny saina dia ivoaka ny ofisaly dia miandrotsika mipitoniana ao anatin'izany rehetrarehetra zany mametraka mandrapitava dia soavandry tompo klasy mandrapiresaka ary tompoko